Narabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Inona le hoe miteny ratsy ny fanahy masina. Izay indray ravana no lohatenin'ity video manaraka ity. Marobe isika no nametraka izay fanontaniana izay tato amin'ity pejy ity. Hiezaka ny tenako eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina anome valiteny tsotsotra nefa tena hoe ahazahoantsika izay resaka miteny ratsy ny fanahy masina izay. Ny zavatra voalohany indrindra izay tiako resahana amintsika dia ny hoe ny atao hoe blasphème dia hoe fitenenan-dratsy zavatra masina indrindra fa amin'Andriamanitra. Izay ny atao hoe blasphème. Ka ny fahotana rehetra hatramin'ny blasphème dia azahoana famelan-keloka daholo rehefa ibebahana. Satria jerevy tsara hoy Jesosy Tompo any Matteo 12:7 manao hoe ary noho izany lazaiko aminareo ahazo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy ny fitenenan-dratsy samy hafa rehetra. Dia le fitenenan-dratsy misy an'le x kely eo dia jerevy ny dikany iray ambany ary fa hoe blasphème. Ahazo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy ny fitenenan-dratsy rehetra. Izany hoe blasphème. Nefa dia tohizany eo manao hoe fa tsy ahazo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Izany hoe tsy ny blasphème zany azahoana famelan-keloka fa tsy hoe rehefa blasphème dia tsy mahazo famelan-keloka mihitsy. Fa misy le blasphème izay manokana ihany izay resahana io amin'ny hoe miteny ratsy ny fanahy masina. Le blasphème amin'ny fanahy masina no tsy azahoana famelan-keloka. Ary raha i Paoly aza dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Timoty 1:7 fa dia olona mpanao blasphème. Olona mpanao blasphème misy fahiny izao izay mpiteny ratsy fahiny ozy izy sady mpanenjika ny mpampahory. Dia le mpiteny ratsy misy le x kely koa dia hoe mpanao blasphème nefa dia nahazo famelan-keloka izy. Le blasphème zany tsy tonga dia hoe raha vao manao blasphème le olona dia tonga dia hoe tsy mahazo famelan-keloka mihitsy izy. Fa ity hoe blasphème amin'ny fanahy masina ity io no tena mila trandrahana. Zany hoe inona marina ary zany ity hoe miteny ratsy ny fanahy masina ity. Dia ny fomba ahazonan'izy io dia misy mot-clé na misy hoe teny fanalahidy mila hay. Dia le teny hoe manohitra. Jerevy tsara fa rehefa jerevanao ny Matteo 12:2-3 dia izy manao hoe ary na iza Jesosy no miteny eto manao teny hanohitra ny zanak'olona dia ahazo famelan-keloka ihany. Fa na iza no miteny hanohitra ny fanahy masina dia tsy mba ahazo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy. Io zany hoe hanohitra. Dia rehefa nanazava koa any amin'ny Luka 12:20 dia mbola miverina koa ty teny hoe hanohitra ity. Hoy izy manao hoe nazovo nanao teny hanohitra ny zanak'olona dia ahazo famelan-keloka. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy ahazo famelan-keloka. Izany hoe misy parallelisme eo ny amin'ny hoe raha ohatra manao ka miteny hanohitra ny zanak'olona dia avy eo manao hoe fa raha miteny ratsy ny fanahy masina. Izany hoe miverina indray le teny hoe fanoherana ao amina hoe fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Misy dikany hoe manohitra io ary io mihitsy ny fanalahidin'ilay izy. Izany hoe ny atao hoe manao blasphème zany amin'ny fanahy masina dia ny hoe ianao manohitra ny asan'ny fanahy masina. Zay fotsiny ilay izy. Tsy avelanao zany tsy manaiky ianao zany iasan'ny fanahy masina. Zay zany ilay izy ary manohitra le asan'ny fanahy masina zany zay tahaka ny nataon'ny fariseo ny amin'ny hoe toeriny hoe tsy avy amin'Andriamanitra io zay tsy manaiky an'io fa Belzebuby io izy aminay fa tsy fanahin'Andriamanitra. Izay le fanoherana izay no antsoina hoe miteny ratsy ny fanahy masina ary zay tsy azahoana famelan-keloka. Fa maninona ny tsy azahoana famelan-keloka zay? Satria dia izao ambaran'ny Jaona 9:15 fa ny fanahy masina no mampibebaka atsika. Izy no ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana. Ny fanahy masina ny resahana eto. Asan'ny fanahy masina zany no mampibebaka ny olona. Ka raha ohatra ka tsy mibebaka le olona dia mazava fa tsy voavela heloka izy. Zany hoe raha ohatra ka misy olona anankiray zany tsy manaiky iasan'ny fanahy masina manohitra le asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainana izy ny dikan'izay tsy hibebaka izy ary rehefa tsy mibebaka izy dia tsy ahazo famelan-keloka. Zay no mahatonga anazy hoe tsy ahazo famelan-keloka mihitsy izy fa tsisy option hafa ahazoana famelan-keloka raha tsy mandalo amin'ny fanahy masina satria asan'ny fanahy masina mamibebaka olona. Zay le izy. Dia raha ohatra zany ka misy olona matahotra hoe za ve efa niteny ratsy ny fanahy masina dia izao fotsiny ny ahafahana mahita hoe niteny ratsy sa mbola tsy niteny ratsy ny fanahy masina ianao. Raha mbola manana eritreritra hibebaka ianao dikan'izay mbola miasa aminao zany ny fanahin'Andriamanitra. Mbola tsy nanao blasphème tamin'ny fanahy masina ianao zany zay ny dikany. Raha mbola mieritreritra ianao no hoe hivavaka satria tsisy olona ny afaka nantonan'Andriamanitra raha tsy efa ny fanahin'Andriamanitra no mitona azy.
dikan'izay raha mbola mieritreritra anao andeha hivavaka dia mbola asan'ny fanahy masina koa no nitaonanao hivavaka dikan'izay mbola tsy nanao blasphème ianao zany zay nidikany tamin'ny fanahy masina mbola tsy niteny ratsy ny fanahy masina ianao zany zay nidikany ary ataoko hoe nataloha azy ianao zany tsy haiko izay efa zavatra niteneninao na nataonao taloha tany aty aoriana ianao manenina iny fanenenanao iny ilay asan'ny fanahy masina iny nidikan'izay mbola tsy niteny ratsy ny fanahy masina ihany koa ianao zany nidikan'izay raha toa manenina ary mahazo famelan-keloka foana ny olona rehefa mibebaka zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra Jaona voalohany toko voalohany andiny fasivy raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny helotsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra zay aloha dia mazava izay tenin'Andriamanitra izay ka misy olona dia traumatisé mihitsy ny sainy ny amin'io nisy zavatra voateniko pasteur dia tena averimberiny dia vola tao anatin'ny saiko foana hoe tsy azo famelan-keloka intsony ianao matoa ianao mitaintaina sy manenina ohatran'izany dia efa asan'ny fanahy masina izay nidikan'izay tsy mbola niteny ratsy ny fanahy masina ianao zany izay nidikany dia misy olona koa miteny manao hoe za tsy hivavaka intsony satria za efa niteny ratsy ny fanahy masina ka tsy voavela zany intsony mihitsy ny oloko nandeha hivavaka any ary aho tena hevitra diso koa zany fa raha ohatra ilay olona ka mbola vonona anantona an'Andriamanitra dia marina foana ny tenin'Andriamanitra hoe izay manantona tsy mba ho laviko mihitsy fa raha misy olona kosa zany tena hoe manohatra izy mahafantatra mihitsy izy nyzany atao hoe fanahy masina zany nefa dia minihy manohitra tsotro zao fotsiny amin'ny hoe za tsy mila n'izany fanahy masina zany safidy le izy choix dia tsy manery ny fanan'Andriamanitra io olona io zany raha mijanona amin'izay fotom-pisainany zay izy mandra-pahafatiny mazava ho azy fa tsy ho voavela heloka mihitsy olona io na ho aiza izy na ho aiza dia izay le antsoina hoe miteny ratsy ny fanahy masina ka ianao zay mihaino an'ity vidéo ity raha mbola manana eritreritra ny hivavaka ianao mbola misy etaeta anantona an'Andriamanitra ao anatinao dikan'izay mbola miasa aminao ny fanan'Andriamanitra fa tsisy ezaka ataon'olombelona hatanteraka an'izany fa asan'ny fanahy masina no mahatanteraka an'izany eo aminao dikan'izay aza matahotra ny amin'izany resaka hoe blasphème tamin'ny fanahy masina izany aza manaiky melohany devoly isan'andro amin'izany hoe tsy azo famelan-keloka intsony ianao ny amin'izao zay nataonao na zavatra vitanao soatran'izao fa izao raha mbola hibebaka ianao asan'ny fanahy masina izay ka mbola vonina ianao hibebaka dia efa nanaiky ny asan'ny fanahy masina ianao zany zay nidikany tsy mbola niteny ratsy ny fanahy masina ianao mino fa nanampy antsika izay vidéo izay ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen